Tokolasy tokovavy miterina ny araba izay efa naroso ny namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany fampalalambavao izay. Eto kosa dia manasantsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'invité du jour amin'ity sabotsy alina ity araka nefa nafantarana antsika sy nampanantenana antsika noho ny fangatahany maro ihany koa dia tonga amin'ilay fotoana izay nandrasantsika izay iresana ny tontolon'ny baolina kitra ny barean'ny Madagasikara izay ekipa pirenena eo amin'izay taranja baolina kitra izay hovahintsika iresaresaka mahakasika izany ho amin'ity alina ity any matoa Odo Marius Andrianaina miarabanao tompoka ary manasanao androso atanaty efitra. Miaraba namana Odo dia tonga soa ianao anatin'izao fandarana l'invité du jour iresantsika ny tontolon'ny baolina kitra izao tompoka. Miarabanao namana Gaspar, miaraba ny mpanaraka ny Real TV indrindra ty fandarana anisany be mpakafy ity hoe iona amin'ny Gaspar. Nakasitraka Odo androany tsika tsy resaka politika fa iresaka ny tontolon'ny baolina kitra kanefa raha misy ny fotoana ao aorianao dia tsy maintsy hidirantsika kely izay politika izay satria mifandraika amin'izay ihany koa mampiasa eo aniva misy tena ny tanora sy ny fanatanjahan-tenanao dia hoararotana kely ihany ngambany ny zava-misy aloha hatreto tsara ny afantarany amin'ny tokantrano raha ny vaovao farany izany dia efa miatrika an'ilay ataontsika hoe fampivondronana ao a Luxembourg izany amin'izao fotoana izao ny ekipa pirenentsika ny barian'ny Madagasikara ao anatin'izay atao hoe toy an'ny fifanitsanana ao amin'ny kanina 2024 izay amin'ny akapobeany aloha ny faharoa ambin'ny folo ny volana ho avy izao zany no anatanterahana ilay atsotsika hoe lalao ara-piralahiana ifanandrana amin'ny Burkina Faso moa ny ekipa pireneny ny barian'ny Madagasikara any Maroko any ao amin'ny ataontsika hoe Casablanca any Maroko no anatanterahana an'izay anisan'ny vaovao izay tena hoe andrasany maro ihany koa ny mahakasika ny tena hoe fionatsika amin'ny elefanta ny Côte d'Ivoire saitsika ny 14 volana novambra ny lalao mandroso ary ny 17 ny volana novambra kosa ny lalao miverina zay totosaina eto Madagasikara anisan'ny tena goavana zany hatreto aloha i Madagasikara dia laharana voalohany anatin'ny vondrona izay misy azy satria manana isa enina isika tao aorianany nandresentsika ny Ethiopia tamin'ny salanisa rainy ohatra dia voana resan'ny Nigeria ihany koa tsika tamin'ny alalany salanisa enina no roa zay ny vaovao amin'ny akapobeany fa anisan'ny tena nanasako anao dia ny resaka mandeha maro momba n'ity baolina kitra ity ny resaka fédération ianao dia anisan'ny mpampita vaovao isan'andro ao amin'ny page Facebook-nao ao misy ihany koa ny zavatra maro izay nitsekeran'ny olona anao zay ho resantsika eto ka milohan'izay rehetrarehetra zay aloha raha sitraka ao andrimatoa Odo Marius Randrianaina dia andolo arahantsika kely nisy an'ity vidéo zay nomaniko ty ahitantsika hoe ohatrany ahoana ny fifalian'ireo mpilalao any Barea Madagasikara reo rehefa mivondrona ohatrany ahoana ny fifalian'ireo ahoana ny ambiance nga ilazantsika azy fa misy an'ity afatra izay noentin'ny mpanazatra antsika Nicolas Duputy ihany koa izay isorakanao ihany koa satria anisan'ny activité kely eto amin'ny Real TV avy aminao moa zay dia hoarahantsika vetivety zay dia roso anaty efitsika raha ohatra ka sitraka ao mety da hoary. Isti, ele afatra iny.
est depuis 5 jours ensemble et tout se passe très très bien. Hier, on a fait le test Covid et puis on a eu 1 ou 2 séances par jour. Tout va bien, l'ambiance est très bonne. On est actuellement 18 joueurs en stage et on trouvera dès demain, puisqu'on prend l'avion à 7h du matin à Roissy, tout de suite après le match contre le Luxembourg, on prend l'avion en direction du Maroc. Donc on va retrouver, j'espère, Carolus et Ibrahim. Donc effectivement, on sera à 20. Et là, on aura un test important contre le Burkina. En tout cas, le principal est que le groupe est très homogène et vit bien. La cohésion est bonne, l'intégration est superbe, l'ambiance est parfaite. Voilà, pas de blessés, rien. Tout va bien. On remercie le club de Luxembourg de nous avoir reçus. On remercie à l'avance la fédération marocaine de nous recevoir demain. Et merci de votre soutien. À bientôt. Zay ny ataontsika hoe ambiance sy ny afatra moa zany zay noentin'ny mpanazantsika Nicolas Dupuis afatra ho an'ireo mpakafy ny baolina kitra indrindra satria somary sahiran-tsaina kely inona ny antony tsy maintsy andefasantsika an'iny tena sahiran-tsaina izay mpity baolina kitra, sahiran-tsaina ny malagasy Audamarisy androany manoloana n'le resaka disadisa fantaniko mahitsy tiako valianao mahitsy hoe misy ve ny disadisa eo anivon'ny fédérateur malagasy ny baolina kitra rasitrako. Voalohany amaliko fantaninao Gaskara ny nanasanao anahy aloha voalohany dia hoe chroniqueur sportif anahy mampity Barea mpanaraka ny Barea mitovy zany tsika fa tsy amin'ny anara ministère na amin'ny anara fédération. Ny disadisa tafoka andrefa tanàna io tsy ahafenina intsony fa betsaka reny feo miely amin'ny tambanjosa reny zay mivoaka tamin'ny FB miatrika ny fampivondronana ny Barea zao any Luxembourg nanomboka tamin'ny talata teo. Fampivondronana zany zany hoe regroupement na stage misy olona mampivondronao ankoatra ny sélectionnaire zany coach dia tokony hita ny avy eo amin'ny fédération. Mandrakitisika miresaka zao tsy nahita na solitenan'ny fédération na anankiray tonga atao amin'izany fampivondronana zany. Samy mahafantatra atsika fa tsy milavitra amin'io Luxembourg ny tanàna misy ny filon fédération amin'izao hoe inona ny antony tsy mba nanaovan'ny tsidipahitra ny tao amin'io fampivondronana zay eo Luxembourg. Barea de Madagascar no nanao fiofanana nanao fampivondronana tao fa tsy sanatria akory hoe ekipa etiopiana na mauriciana. Ka mampity baolina kitra anao mantsy aloha tonga dia vakitsika le resaka inona le disadisa inona le olanao fa maninona le FMF le ekipa pirenena amin'izao PDB raha tsy endrika inge sika any ivelany any namana Audamarisy hitanao hatramin'ireny le gazety marsamay voaresahako izy rehefa avy eo fa tiako ahitsy zany valitena inona le disadisa misy eo anivon'ilay fédération ny baolina kitra malagasy. Mazava be le izy ny disadisa dia samy tsy mitana tsy manaja le andraiky sasamy nomena azy zany zay voalohany afaka mameloatra ary venao non fédération zay le ohatra nataoko le io resaka Luxembourg fampivondronana io ohatra anankiray tsy misy ny fandraisana anjara ny fédération amin'izy ny avy aty amin'ny ministère ny fanjakana zany no anisany manampy be na ny frais ohatra frais ro andeha any Maroc reo ny tsy andeha tongotra na andeha bus fa andeha fiaramanidina reo fanjakana no miantoka an'izany. Ny fanjakana foibe sy ny ministera zany tsy misy na ariary avoaka ny fédération aloha hatreto amin'io fampivondronana io ve zany raha ny vaovao voahainao araky ny henoko dia ny prime de présence anjaran'ny fédération hoe anambola an'izany ve ny fédération omena an'ireo joueur reo initsoka fa mety misy mazimazia any fantatsika ny toe-bola fédération amin'izao fotoana zao zay no azoko ambara amin'le izy ny tena moa ianao hoe misy ny olana tsisy misy ny olana io na resaka équipement io équipement tiany Barea ireny navoakan'olona tamin'ny tambanjotra serasera le akanjo tamin'ny heritaona no iza moa menatra ianao ao anatin'ny fédération misy ny atao hoe responsable marketing io responsable marketing no miandraikitra fampitaovana an'ireo mpilalao reo
efa fantatra fa hoe isy ny journée FIFA dia aiza ho aiza ny tokony hoety manana hoetin'ireo joueur reo hiatrena ny izany regroupement sy ity match amical ity mamenatra l izy tsy nisy nefa ny fifanantonana teo amin'ny ataontsika hoe tompona raikitsy ny ekipa Barea Madagasikara sy ny fédération amin'izay le fampitovan'izay sa niandritry niandry fotsiny ihany koa tompon'andraikitry ny Barea zay le nitenenao to sy fédération ny raha ihany ao anatin'ny samy ao anatin'ny FMF daholo reo donc tompon'andraikitra amin'izao fafambaraka mahazo ny Barea zao efa miezaka ihany zany ny avy aty amin'ny zay tompo-kevitra tamin'io fanaovana an'io regroupement io zay soratsika manokana angamba ny Zokobe Plâtre na i Justin Andriatsoary zay nanampy be amin'io fampivondronio satria 0 ariary ny fandraisana anjara fédération amin'io fampivondronana zay atao an'ny Luxembourg entofany zareo Swift zay l'équipe D1 nanao tamin'ny Barea iny zany ny hébergement sy ny restauration sy ny ina moa zany fitaterana ao tanàna ohatran'izay tombony lehibe any zany izy jereo ny any ivelany azy manampy any Barea équipe ny Madagasikara dia io fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana ny Barea io ihany koa zany natrany izy nefa anisan'ny tena mampalaza ny fédération ny baolina kitra malagasy dia ny resa-bola ka tsoroka ny fantaniana manam-bola ave zany sa tsy manam-bola aloha le fédération namitsika mifampiresaka zao ianao mba makafaka ny tontolo fanatanjahantena asa inona ny azonao avaly an'izay teniko le izy misy le vola manam-bola ny fédération zao fandeha le izy io fédération io mahazo subvention avy any amin'ny CAF eo amin'ny $160,000 isan-taona zany io $160,000 isan-taona io resaka fampiodirana io fédération io vola be zany amitsika miteny zao nefa 0 ariary nio 0 ariary satria mitaky itenenako hoe 0 ariary mitaky ny CE dia ireo komity mpanatanteraka avy aty amin'ny ao anatin'ny fédération misy 1 zareo reo folo moa zany dia fa 1 ny filohan'ny fédération mitaky ny audit financière zany hoe nanahoana ny fandanina ny vola io hatramin'izao tsy namaliny avy ao amin'ny mpiandraikidrarao amin'ny FMF hoe inona ny antony tsy maliny misy antony zany 180,000 vola io zany isan-taona omeny izy izy teo omeny CAF any FMF dia mitaka ny rapport financier io zany misy rapport financier takiny zareo CE misy 7 zareo zany fa ny telo moa zany tsy avy aty amin'ny tsy haiko ny filaza azy hoe miaraka akaiky amin'ny filohan'ny fédération sy ireo mpiasa avy any ivelany zay miasa ao amin'io fédération io dia reto fito reto zany mitaka io rapport financier fa hatramin'izao tsy mivaly mitaky ihany koa reo CE reo ny ino izy to mitaky ny rapport d'exercice tamin'ny 2019 sy ny 2020 zany hoe ny fandaniam-bola atao amin'ny fédération tsisy mangarahara zany zay no mampalahelo amin'izy io nisy anie ny CDN teo aloha dia nisy ny avy eo amin'ny CDN nandeha taty amin'ny fédération nisy ny famindram-pahefana tsisy fantatry ny avy eo amin'ny CE zany rapport ny famindram-pahefana teo amin'ny rototo zany ny otrina ny vola navelany CDN teo zay tokony ina moa zany ovahany ty fédération ty ino nahitany atsika tamin'iny boky tamin'ny gazety Jeune Afrique farany teo nivoaka tamin'ny 26 septembre izy hoe misy vola 500,000 euros
ny tsosa navelany CDN tao ho an'ny FMF zany tsisy mazava zany tsy miteniny avy ao amin'ny FMF tombona tokoa ve io eny mitombona lisa satria hitatsika ao amin'iny gazety iny ane ny kambana CE tao ny teny Razafy Mamonjy membre ny CE responsable ny communication hoe mitombona io vola 500 000 euro io fa ezaka zay atao fédération no izy anonotra reo vary mangatsika navelany CDN tao anisan'izany aneny billet joueur reo billet de déplacement ny fantatra hatram'izao mitaraina ireo agence de voyage mbola tsy voaloha raha natadidy koa ianao iny resabe mikasika ny 23 000 euro zay naniliana ny limousine ny namana Sylvain zay noroasina tsy nakana ny hevitrinareo avy ao amin'ny CE satria takinareo ise any andafy reo vola zay zay tsy voaloha hatramin'izay naresaka hotely ny VTC ny taxi io anatin'izany ny resaka fitsaboana mety gavy anao fa mety mbola tsisy na eny ty fa iny coach tsika iny ane petraka Créteil zao Paris tanàna tsy lavitra ny Paris zany fa tsy navela ny tompony hotely nivoaka ny trano izy raha tsy voaloha ilay volan'ny hotely zay nipetrarany Barreto lasa otage tao zany coach sy ny vadiny tsy navela ny tompony hotely nivoaka izy mifantatry ny tompony hotely zay anisan'ny fahasambaraka ho an'le Madagasikara mantsy le izy ianao miresaka Jeune Afrique fa tsy Jeune Afrique ihany fa hatramin'ny Le Monde namoaka tao hoe manahirana be mantsy le izy ao anatin'ilay izy ka mahatonga na miteny androany hoe avaiza no ataontsika hoe olana azo hosokajiana ho isany atao hoe sakana ho an'ny fampandrosoana ny bariary ve ny fédération ny bola kitra malagasy amintsika amin'ny fampiresaka zao atao maro izy azo heveritsika ho sakana ho an'ny fampandrosoana ny barea sy ny tontolo ny barea ve zany le fédération amintsika amin'ny fampiresaka zao blocage ve zany reo fédération reo raha ny fahitanao azy ny fahitako azy soratsika misy ny ministère piay zay tsy mitazapotsiny ny zava-misy am'izao fotoana zao araky ny voalazako tao aminao tao ny anjaran'ny tokony fédération ane miampika zany frais de déplacement ho an'ny joueur zany fa niraisy ny fanjakana tanana zany donc soratsika n'Andriamanitra manana filoham-pirenena tsika ty fanatanjahantena zay tsy mamelaka amboty ho an'ireo mpilalao reo io averiko foana nangataka le rapport d'audit ny zareo CE amin'ny rapport d'audit io nahalalantsika hoe otrinona ny vola misy ao amin'io fédération io hatramin'izao tsika tsy fantatra hoe ahoana na ahoana tsy tsika tsy zareo CE ihany any mitady an'io rapport d'audit io fa ny mpitiakotra rehetra mihitsiny satria tsy tokony atao tompotrano mihotsono ny mpity fanatanjahantena ka ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny sampia ny fédération zay misy rehetra eto Madagasikara ino ary ny fepetra raisin'ny ministera manoloana an'izany fomba fiasan'le fédération zany raha mety ho fahazahoanao anazy so afaka manome tolo-kevitra ianao manahoana satria lasa sahirana ihany koa nge le zao ny izy io Gasikara matoa ny fédération manao tantely afa-drakotra ny ao amin'ny fédération io ny resaka arabola fantatra zareo hoe ny fanjakana tsy afaka mijabaka miditra amin'ny fitantanany fédération io zay aloha le satanfe zay le satanfe tsy afaka miditra amin'io hoe antaniny avy any amin'ny ministère na fanjakana hoe mba moanay kely ny rapport ny fandaniana arabola ty aza CE ao anatiny tsy omena an'io rapport ko maika avy fanjakana de anao anisany velam-pandroka hopetraky ny zareo ho an'ny fanjakana de lasa le baolina kitra malagasy no voasazy satria raha vao mihitsy zavatra efa nisy teto amin'ny firenena ane zany da mailina ny fitondrana-mpanjakana malina anisany ataontsika hoe mpiandraikitra ny serasera ny coach Nicolas Depuis ihany koa ianao nisy fotoana nandeha ihany ny resaka atao amin'ny Facebook tao hoe misy ihany koa ny miandrandro ny tady eo amin'ilay coach atsika sy le fédération anisy fifamarina arakafatra amina vidéo mihitsy aza hitanao anamarina na andiso an'izany inona marina ny tena zava-mitranga eo amin'le fédération sy le coach Nicolas Depuis indray no antaniko eto
Fédération maro anisany miaraka amin'ny coach. Ny fédération ny association e. Amin'ny association misy olo mbo fidy ao, misy raika amin'ny folo zareo. Ny fito amin'ireo dia manoana ny coach. Ny telo amin'ireo ireo zany manoana ny zay zavatra tenenin'ny filao fédération. Nefa tsy tokony hipetraka zay sary hitatsika izay. Fa matetika coach zany sarotra be niditra amin'izy gasikara. Fa efa fantatsika fotsiny hoe tsy misy tady miendranjony ao ny entre ny coach sy ny avaty. Amintsika mifampiresaka zao hoe fa milamina ve zay sambola autant asabotsitsika androany mifampiresaka. Matoa tanteraka io lalao amin'ny latsinainy io, amin'le 12 io, dia efa nisy mifampiresana. Efa nisy mifampiresana teo amin'ny sélectionneur, ny coach sy ny avy aty amin'ny président fédération. Satria tsika ne tsy afaka manatanteraka an'io match io raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny fédération. Iza le fédération, ny filao fédération. Zay no azoko lazay. Ianarina zany ny pitikitra ne mahafantatra ny zava-misy. Fa vao miteny na ny coach miteny fédération tsy mamoaka teny efa zavatra hafa. Mato fédération ne manana page Facebook. Mba hitanao ve Gasikara ny fédération namoaka ny resaka stage any Luxembourg. Tsy misy, tsy ahitanao an'izany ao amin'ny page-ny fédération. Efa bary ihany io ny fédération malagasy, ekipa pirenena malagasy. Dia manina no tsy avoakanao ao amin'ny page-ny fédération io. Io tonga dia efa tsy karitsika pitikitra misy zavatra tsy normal, misy zavatra hafahafa. Inary resantsika ny bare ny Madagasikara sy ny kanina raiky amby roapolo sy roa arivo ahoana ny mety hoe tokony ny bare ihany fahitanao azy hoe ho tafa amin'ny kanina ihany izay ho atao any Cameroun ve reto ekipa pirenetsika reto raha mpifamakafakana hoentinao dao Marius Randriana. Tsika amin'izao fotoana izao tongotra ilany no efa any amin'ny kanina 2022. 2021 manko l'izy fa noho coronavirus dia nahembotra 2021 any Cameroun ihany izy. Tongotsika ilany efa aty amin'ny kanina 2022. Satria tsika mitarika ao amin'ny polina misy atsika. Manana 6 points tsika. Goal average tsika ambonimbony ihany ny goal average tsika plus 5 ngambo izay raha tsy diso ny goal average tsika. Ka misy ny lalao ionan'ny Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Double confrontation izy io zay atao any Côte d'Ivoire ny aller arety Madagasikara ny retour. Ny fahitako an'izy Côte d'Ivoire nanao lalao ara-piralahiana tamin'ny ekipa voalohany maneran-tany Belgique tamin'ny lakamisy teo. Toatra ny Atsaly izay raha tsy diso. Ravady Sahala hitanao amin'izany. Ekipa pirenena fahaenina amin'ny 20 amin'ny laran'ny FIFA. Manao match nul amin'ny ekipa voalohany FIFA. Hitantsika zany amin'ny tanjaka ny heritsika nanan'ilay Côte d'Ivoire. Ny vavana zany ny 2 défaites. Hoe fandresena anankiroa ho azotsika amin'ny Côte d'Ivoire sanatsiavintsika izy io. Farafaratsiny zany tsika maka match nul anankiray. Mahazo match nul anankiray tsika mahazo 1 point. Miakatra 7 points tsika. Ny Côte d'Ivoire aty amin'ny 7 points mitovy amintsika. Dia satria mety azo victoire anankiray Côte d'Ivoire amintsika fa sanatsiavintsika moa zany hoe tsika ho resy ana zany fa nirarena fa farafaratsy mba azo 1 point tsika amin'io. Dia isy ny fionana amin'ny volana marsa amin'ny Niger sy Kenya. Dia mila manao maka victoire anankiray tsika amin'io. Dia raha vao mahazo 10 points zany tsika amin'io dia
Cameroun atsika 2022. Ohatrohatr'izay ny lalana tsara ihany ny fahatarana izany satria somary sahirakilana kely ihany ny mpity baolina kitra. Nazanonatra izany aza tsy maintsy resahana ny resaka fifantenana an'ireo mpilalao antsika Odo Maris niteraka resabe ihany koa an'ireo mpity baolina kitra. Misy moa nanome tsiny mihitsy an'ny sélectionneur antsika Nicolas Dupin amin'ny hoe fanahoana loatra ny de omena vana ireo atao hoe pila ravinahitra ny ivelany tsy de nomena lanja loatra ireo mpilalao avy eto an-toerana. Ho anao manokana inona ny anazavanao an'izay? Mazava be frontière atsika ny mbola midy mitany raha ny USA tsy afaka mivoaka any i Mamad sy Carolis rapitry vo ho tonga any Maroc iatrika le lalao ionana amin'ny Burkina Faso. Ny lokotsika tsisy vola mandehany raha hiteny ianao reo mpilalao hafa mbola midy daholo ny frontière am'izao dia reo zay mpilalao afaka manantona nandray anjara tamin'ity fampivondrona ty no natsoiny coach ataoko fa tsy dia ametrahantsika olana io fa amin'ny lalao Côte d'Ivoire afaka manantena antsika fa isy mpilalao avy eto an-toerana mpiandro tsatonkazany tsy maintsy anankitelo ny envodilara tsy maintsy misy ny ao ampovoany ao milieu de terrain tsy maintsy misy voantso ohatran'izay fa ireo akory tsy hoe voantso taty fampivondrona ty dia eo manjakizay fa fandebiasa ny toerana io ohatrany taloha ny misy mpilalao tsy voantso amin'ity fampivondrona ty ohatra Rinjey Vardax fa mety voantso zareo ato amin'ny manaraka raha ny tsy ampiambiansa kely zao le ambiansa zala zay tsy taxa tsy leta le ambiansa mantsy fa tsisy animateur za niaraka niaina tamin'izay lahy tany amin'ny kanina fa anisany nampiakatra moral be ny mpilalao ny fisiny Dax Njiva i Leda ohatran'izany ambianceur i surtout i Leda sy Dax ka nazanona trany izy nefa amin'ny akapobeany raha io firafitra nylay ataontsika hoe fampivondronany olo hatreto ve mety azotsika heverina fa ho tsaratsara ihany sa manao ahoana satria misy mpilalao vaovao zao zay voasambana mihitsy ny vohitantsika hoe mandrafitra n'le ekipa pirenenantsika mampamakafakanao zany manao karazana famakafakanytsika raha firafitra io mitondra tombony ho atsika ve ny fisin'ireo atao hoe mpilalao vaovao zay natsona zany rehetrarehetra zany Odo Maris tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'ny mpanazatra atsika satria mpanazatra no mahalala ny performance n'ireo mpilalao reo tsirairay fa miankina amin'ireo lalao anankiroa zany zay natao sy mbola atao amin'ny latsinainy io no alalana hoe ahoana reto mpilalao efatra voanantsoina reto satria ny sasany ane efa fantatra fa hoe reo sy efa fantatra reo kosa mila hofantarina ihany hoe le performance nananany teo aloha hoe mbola voatazony sa ny hainy tongo ihany koa zay zava-dehibe anankiray koa zay fa iny ankinitsika amin'ny coach zay magno somary anomezako-tsinona atsika mpanaraka pitiany bare matetika atsika misolo toerana amin'ny plasy mpanazatro iny tsy mety manome sosikevitra anao ataotsika fa tsy atsika no hiteny hoe ihany nampidiro ihany za averiko foana tany amin'iny kany iny fa message mijery baolina eo za misy firy ny message tonga eo amiko hoe teneny coach avoaka ihany nampidirina na alony match miteny hoe ihany na tokony atao zay tsy mety zay aleo tsika mijanona amin'ny pakafia atsika zay resaka mpilalao zay ihany mba te amerina kely ny ataontsika hoe rakapy na i faneva ima zany raha sitraka ao fantatritsika izy fa efa tsy ao anatin'ny tsony zany anisan'ireny ny fitsofana ranomasy tetsy amin'ny mamasina moa za amin'ireny lalao ny atsika tamin'ny Ethiopie ireny mba te anontany Odo Maris androany hoe mba nisy nasolo ve vitany faneva ihany tao anatin'le izy tsy le andraikitra ataontsika hoe kapiteny resako fa any amin'ilay ataontsika hoe leadership kely ilay fampimononana kely satria tsy nijanona ho mpilalao zany namatsika zany fa sady ohatrany mpikarakara ny tompona andraikitra ilay personnalité mihitsy zany no tiako mba anotaninanao mba makafaka marina zany tena marina mihitsy
Za matetika mifandray amin'ny coach fampiresaka amin'ny coach fa tsy lavina fa tsy indraindray misy débordement eo amin'ny coach. Inona ny antony nohon'izay andraikitra sahan'ny faneva teo zay lasa mitontona ao amin'ny dôly amin'izao tsika miteny zao. Mitontona amin'ny coach dôly na resaka fitadiavana équipementier ny fanamiana zany, na resaka fitadiavana resaka famatsiana arabola satria arahantsika malala fédération na tsisy vola zao de tsy maintsy izy no mitototo miantso reo namana hoe mba hanampiana ny bare hoe sary amintsika miteny zao aloha mbola sarotra ny ahitantsika hoe iza no ny lalambony faneva be dia be ny zoera asolon'ny filalaovany fa le andraikitra sahaniny zay no hoe iza no afaka handimy ny rakapy amin'izay andraikitra zay satria tsy afenanana tamin'ireny fanomanana ny kanina reny qualifietsika nahazo $250,000 ho any Égypte. Io 250 avy any amin'ny CAF izy io. Io $250,000 io raha tokony ho izy amin'io zany ny $180,000 ho an'ny joueur, ho zarany joueur zany, ary $180,000 tsy hoe joueur zay andeha ho any amin'ny kanina ihany fa nareo joueur zay tao amin'ny bare hatramin'izay zay natafakatra ny bareo. Akory atao fa nanombinany CDN le vola. Raha toa ka tokony 90,000 ngamba ny tokony ho CDN de 80,000 mivoaka ane zany mivoaka tamin'ny gazety Le Monde koa namoaka any zany $80,000 ihany no tonga tany amin'ny pilalao. De hoe ry pilalao sao de mba tsy mety koa satria ry CDN fa ahoana zahay ne misy 5 zahay no natafakatra ty rehefa tsy hainy lalao nareo izy ny CDN azony esolona pilalao hafa de tsy nila vaniny moa ny pilalao fa nanoratra nisy tsirikevitra nivoaka avy ao amin'ny tsika miresaka faneva zao fampiresaka tamin'ireo joueur ny vory de hoe ahoana andao tsika noratra any amin'ny andriamatao filoham-pirenena fa toebola eto am-pelatanatsika zay nome CDN tsy ho ampy mihitsy de nanoratra zareo ary tadidinao ngamba i Gasikara nisy ny fanolorany andriamatao filoham-pirenena tena amin'ny Akamaso tena amin'ny Père Pedro ilay vola nangatan'ireo joueur reo fa même ilay $80,000 zany de feny le volan'ny pilalao zany nandeha tany amin'ny kanina de nisy indray avy eo ny prime de qualification tafakatra quart de finale tsika nahazo ny $1 million de $1 million io fanarana tamin'ny zareo CDN ihany hoe ny $400 omena CDN de ny ambiny omena joueur zarany joueur total io zay vola zay fa $560,000 ny vola azo ny CDN tamin'ny pilalaotsika de io $160,000 io zany analana zay de tsosa ohatran'izany sy ny prime an'ireo staff technique sy ny staff médical ohatran'izany amintsika miteny zao mbola tsy volo tsy nisy na ariary nomeny fédération amin'izao fotoana zao nireo staff technique reo na ny staff médical hoe mba fantatrao ve Gasikara nisy ny tely mahakopy tamin'ny heritaona nomena fanamby ireo pilalao hoe meilleur buteur hoe zay mpampidi baolina be indrindra amin'ity tely mahakopy ty dia omena $5,000 ariary anakiroa zany le meilleur buteur $1 million zany mba mandranaka nareo pilalao reo hatram'izao tsy voaloha io $1 million io nampiakarina intely teto andrenivohitra ohatra ny pilalao avy amin'ny Costem tany Tuiliara Deric lany frais nakatra taty vola 2,500,000 francs no alaina aty zany na veziveziny zareo tao fédération tsy azo ny anakiray mo pilalao ny Elzeko tsy azo zany vola zany hatramy vola be any ny ao
Ka akoatra amin'izay so dia manaka révélation avoaka ihany koa satria maromaro ihany nge zay ataontsika hoe marobola somary matevitevin''zay eno mantsy milohan'ireny kanina sy mifolosoroa arivo reny a eny fa nataontsika hoe nandritra ny kanina ihany koa ary odao Marius asa mbola misy manaka ambara ve anao fa tsara ihany ny afatara amin'ity bola kitrany zany ny tanjony fandaratsika sahala amitony indrindra fa l'invité du jour mantsy a dia amoaka ny mangarara fa nazava ihany koa ny sain'ireo mpanaraka ny fandaratsika marobe ny tokantrano ireo zay ny joroko etoko fitakinan'izay mangarahara zay misy manko ny olona miteny hoe ianao manenjika ny fédération ohatran'izany misy le fiteny malaza amin'izao fotoana zao mpanenjika toujours afara za tsy ho afara mihitsy fa ijoro eny aloha eny zay hitarika fitakina ny mangarahara eo satria ny vola ao anie hoe ho an'ny fédération ho an'ny piti baolina kitra mila mangarahara mila mazavatra mazava ny piti baolina kitra io resaka maillot io zao maillot tsy manana maillot tsika tsy misy izy ataoko topo marika voalohany amin'izany resaka maillot zany fédération any tokony no tompon'andraikitra voalohany tsy hita tsy fitakinan'izay mangarahara zay no joroko namana gasikara hoe aza atao tompotrano miono ny pitikitra malagasy ny any andafy eny tsy eny ny Afrika zany mijery ianao ny site ny Sénégal na ny site ny zareo Nigériana na ny Ghana hita ny piti baolina kitra daholo ao marobola rehetra natao an'izao aiza nantsika tsy misy io resaka verenako io resaka équipementier io ane fa fantatra hoe inona ny antony tsy anaovan'ny fédération malagasy contrat amin'ny FIFA amin'ny resaka équipementier tsy misy tsisy anombinana raha anao fifanarana amin'ny FIFA fa aleony zareo zany ny vola avy any amin'ny CAF 50 000 izy eo amin'ny $50 eo $50 natokana ho an'le équipementier le resaky fampitaovana zany ho an'ny mpilalao tsy mibarearery ny voakasiky iny na reny soccer reny na ny football féminin na ny U16 na ny U17 ny U20 tokony hanana an'izany équipementier raitra zany fa le vola zany tsy mandeha any amin'ny FIFA fa tonga dia aty amin'ny fédération dia ny fédération eto amin'izay manao zay patany hividiana ny maillot ho an'ireo mpilalao reo nandeha ny Jeux des Îles hitatsika reny maillot nanaovan'ny mpilalaotsika maillot inona nanentina reny mpilalao équipe-pirenena reny tokony fédération no miantoka ny équipementier io vola azo avy any amin'ny CAF io raha voalefany amin'ny fédération io $50 io zany tsy maintsy laniny io tsy maintsy hoe rehefa fitaovana hoentina mpiakanjonina na ny fitaovana rehetra ilaina zany dia tsy maintsy lanina amin'ny $50 io tonga aty amin'ny FMF fa izy dia fa le $160 iny le fonctionnement ny budget ny FMF tsisy anombinana hoe ianao teo mety ho zay ngamba no antony ve satria ianao no mamaly azy fa ny tena zava-dehibe ihany koa rehefa miresaka an'izay ihany tsika ino mora kapy iny resantsika teo fa le kapitentsika amin'izao ihany koa Abel Lanis izy anisan'ny nalaitra kely an'le petit baolina kitra ihany le ratsy afarany zay nahazo anazy teo moa zany tsy afahany amiatrika n'ity le fampivondrona an'ity sanatry zany ho avy izy ao anatin'le lalao eo anatsika amin'ny elefanta ny Côte d'Ivoire odao Marius oui ho avy izy ka ho avy izy ratsy ampilalao baolina neny azy de serure zay efa nandakany baolina mahalala tsara an'izany tsy dia hoe tapaka tsy atahorana zany ao anatin'izay na ny vavaovoaray eny ary zao ny resaka mandeha amin'izao fotoana zao hoe to hoe tsy manaiky ny anatanterahana nylay lalao izay lalao miverina ny fafito ambin'ny volana novambra eo anantsika amin'ny Côte d'Ivoire hono ny filohan'ny ligue-ny Atsinanana angamba izy iny raha tsy diso resaka tany amin'ny Facebook tany moa izy nandeha dia etokety ihany koa eto ianao manko mba hanamarina sy hanamafy an'izay dia toa ohatry nanao dimanty indray avy eo nefa nilay tompony andraikitra mahakasika ny resaka lekianja ao
vaovao atao masina io inona marina ny tena vaovao marina le matao atao Marius ary inona ny mety hoe azo ampitaina ho an'ny team baolina kitra makasika an'izay raha zay satria mitaintaina kely ihany indrindra fa ireo mponina ho atao masina zay efa miomakomana ataontsika hoe ijery an'izany zavatra any na dia raha vaovao ray aloha hatreto mbola tsy afaka manatrika an'le lalao noho ny coronavirus. Marina zany nahita niny tamin'ny Facebook dia na ny vatantenako azy tonga dia miantso mivantana ny filohan'ny ligue dia nanazava moa izy hoe resaka fanodikodinan-dresaka le izy dia resaka fanodikodinan-dresaka le izy manaova démenti ianao fa hopotika amin'io ianao fa raha ny tena fandeha lezy kosa aloha dia zao hoe tsy manana fahefana ny président ligue anakana lalao atao barikadimy zany anizay kianja barikadimy ny commune ny tompony kianja barikadimy io fa tsy ny ligue fa tsy ny ligue atsinanany ny organisateur ny lalao atao barikadimy io raha hoe raikitra atao any lalao dia ny CAF sy ny FMF fa ny ligue manome tantsoroka ho an'ny CAF sy ny FMF fa ny CAF ny tena tompona andraikitra voalohany amin'le lalao io donc tsisy idirany tsy manana fahefana nakan'izany lalao zany ny litaritra avy ao atsinana fa resaka tiana atao fotsiny le izy ao amin'ny Facebook. Ka nazana zany le farany teo nisy an'ilay solotenany CAF ihany zany nanao fitsidihana ny likanja raha nieritseritra mantsika satria nisy an'le corona koa dia somary simba kely amintsika mifampiresaka zao manao ahoana ny vaovao farany efa nahatanteraka n'ilay nisy an'ilay fangatanjareo hoe tia tsaraina sina zao atsika amiteny zao efa vonona andray an'izay lalao zay ve ny kanja barikadimy atao Marius fampiresaka tsy tapaka amin'ny be ny tanàna Tamatavy zay raha lako raha teo fatoko tsara mantenaina zay zavatra nangatany CAF efa peresaka vita daholo fa iny manodidina iny le manodidina ny kianja zany nahatonga ny resabe hoe ny président ligue satria ny président ligue anisany mitaky ny fanadiovana ny manodidina ny kianja zany ka le olona voakasika ve zany tianao tenenina sa inona le olona voakasika tonga dia itsy io le resaka raha mety fa araky ny tenenin'ny filoha ligue ireo olona voakasika mifanesorana ao ambadiky ny manodidina ny kianja zany re nanao namokany ny ina moa zany ato aminareo misy hoe fake news ohatran'izany tamin'ny gazety zay hitany besin'ny maro nanao niny lahatsoratra voaka tamin'ny gazety piso isan'andro agnaby izy iny fa mandeha io lalao ka vita io lalao tombona ray atsika ny avitanany match barikadimy dia fananatsika ny président ny CAF zay teratany malagasy ataoko fa tsy ilavaniny amin'izay pitsopitsony zavatra kely madinika angamy izy fa anome ny homologation ny terrain io fa hatreto aloha mbola tsy miova mbola tsy afaka hatrehany aloha lay lalao raha le vaovao farany voaraitsika sa efa nisy vaovao ve 200 personnes le izy tamy teo afaka hatreha ny fifaninanam-pirenena eto amintsika dia azo hatrehany olona tsy mihoatra ny 200 dia ivoaka ny 10 andro manaraka mety efa iovo fa mety efa hoany amin'ny 10,000 dia mandeha ny manaraka mandrapahatonga ny 18 mety efa tonga hatrany amin'ny kianjany any ataoko 15,000 angamba ny zakan'izy eo raha tsy diso tsara ny alalana zay satria ino manko fipetra raisitsika eto Madagasikara avy amin'ny alalan'ny filoham-pirenena sy ny fahefana mpanatanteraka amin'ilay isaky ny 10 andro fa lay maniran-tany koa tsy maintsy jerentsika mantsy amin'le resaka coronavirus ka zay no anontaniko anao hoe nanao ahoana niova sa tsy niova ay manaraka an'le fenitra avoakan'ny fanjakana ihany na zany nato zany izay no mahakasika ny barian'ny Madagasikara sy ny mety ho aviny ao anatin'ny rehetrarehetra na tianao na tsy tianao nitondra herintsika ho an'ny Madagasikara ny zava-bita ny barian'ny Madagasikara tamin'ireny kanina 7 napiray ny malagasy niteraka firaisakina ho an'ny malagasy ary tsy nila ny tanina tsy nomena vola ny malagasy fa ny lahatra teny an-dalambe na ampiseho ny sainam-pirenena zany ny vokatra izay netiny ka raha mitodika aminao androany dia hoe inona ny lesona azontsika tsoana manoloana n'ireny zavatra ireny ka azontsika raisina indrindra ho an'le tantara-pirenena Madagasikara mihitsy mialohan'ny idirako amin'ny resaka farasiraka tompoko exploit ny fitondrana ny andraisan'ny maro ny zava-bitany barea tany amin'ny kanina iny matoa mivoaka zany voambolana zany dia misy ny vokatra tsara na voasambatsika nanao kanina
nefa tonga dia tany amin'ny quart de finale atsika vao raraka. Milesika angamba tokony ny anahy angamba tsy lesika fa fanatsarana angamba fanatsarana satria arahantsika malala le tamin'ireny lalao ny onana tamin'ny Tunisie tamin'ny quart de finale reny maillot tokony maitso nanaovantsika tsy nisy maillot maitso tsika dia niangavy ny Tunisie hoe aleo zay anao fotsy satria ny couleur ny Tunisie fotsy sy mena dia aleo zay anao fotsy fa aza mba manao fotsy nareo fa zany reny zany akana lesona reny resaka fampitaovana reny mila akana lesona reny dia fa nametraka tantara ho an'ny firenentsika iny ary iny laza ho azo ny firenentsika iny iangaviana re tompoko nareo amin'ny fédération aza ahetsitsony iny laza efa azony fédération fa raha izao toe-java misy hitanay mpakafy zao mampametram-panontaniana ihany mampametraka iay ihany koa iny ary ndao resantsika kely mahakasika an'izay fédération zay niresanao zay somary manahirana mantsy amitsika mifampiteny zao fantatsika fa ny biby tsy misy lohany somary sahirana ihany dia totsika hoe mbola eo aloha ny filohan'ny fédération mety tsy eto an-tanindrazana izy misy ihany fa mindra-pahefana zay nataony tamin'ny filoha lefitra nazanatra zany mba te hiresaka hoe raha ohatra ka miroso amin'ny ataontsika hoe fandravana atao hoe fédération ny bola kitra malagasy ny FIFA ka tsy maintsy irisonina ny fividianana vaovao Odo Marius ary ataontsika hoe tena mifotsy miangatra amin'ny fo mahitsy Real TV moa dia hoe milasa ny vaovao marina mba tikanao hiteny fotsy miangatra dia hoe sokajin'olona ohatry ny ahoana no hitany Odo Marius zany mety apetraka eo amin'izay atao hoe toeran'ny fédération ny bola kitra eto Madagasikara zay raha tsy maintsy tonga amin'ny fanjavana ny FIFA fanjavana ny fédération zany FIFA dia tsy maintsy miroso amin'le comité de normalisation entsika na CDN zany dia comité de normalisation io no manomana ny fifidianana zay filohan'ny fédération ny sy ny ireo mpikambana rehetra amin'ny fédération teny moa ianao hoe filohan'ny fédération tahaka ny ahoana ny profil moa zany tiana tenena PDB reo président fédération zay nandalo teo zay aoka ataotsika anatra fa zay président tonga zay président fédération tonga teo fanapotena ny kitra malagasy ny nataony donc mila technicien tsika mila olona maharary an'ity baolina kitra ty tsika fa tsy olona amen'ny posiny satria ny olona tonga any maika foana hoe misy vola fédération io dia andao aleo zay latraka ohatran'izay aoka ialana zay fa ny olona maharary ny baolina kitra mahalala ny tokony atao amin'ny baolina kitra io no tokony no tantana ny fédération io ankasiraka anao tsy maintsy apetraka zay fanontaniana zay satria ianao mpity baolina kitra dia rehefa miresaka amin'ity baolina kitra dia tsy maintsy mametraka an'izay fanontaniana zay hoe ohatrohatry ny ahoana lay ataontsika hoe profil zay mety amin'ilay filohan'ny fédération ny baolina kitra eto Madagasikara zanatro zany efa mamaraparana ny fandarany tsika io sady kanao vetivetika hoany ny fotoana mba te hanaroatra mba hiresaka politika kely raha sitraka ao Odo Marius tsy maintsy resantsika ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny anisan'ny tena manahirana ny zava-misy eto Madagasikara manao ahoana no mba mety ho fijeriny Odo Marius an'izay ialako tsiny a Madagasikara resaka tontolon'ny baolina kitra nanasanao anaty eto sady zao hoe ny patron ko ministre Tinko Roberto efa ny vahiny teto aminareo teto izy zany miandraikitra ny seraseran'ny ministera efa be zay voalazany amin'ny resaka politika zay dia ataoko fa tsy any médecine anay ianao raha hiteny hoe fa be zay voalazany alosa tsy raha sitraka ao ary izao ndray ary ny tiako hidirana ary mahakasika an'ilay hoe kianja manara-penitra marobe asa 3 zao no karakarainy ao amin'ny ministera hoy ianao mifandraiky amin'ny foty ihany zany na ny baolina kitra raha sitraka ao 3 mahery bedibentsika raha zay azonareo laram-pamehana ve zany zany ve ny ilain'le vahoaka ao anatin'izao coronavirus sy ny zavatra misy zao avaizany vola hividianana an'izany inona no mety ho tombony ary sika raha manana an'izany tsika raha mpanaraka mipazoko ianao amin'ny page Facebook Gasikara tamin'ny 2018 tao anatin'ny velirano filoam-pirenena fahatelo amin'ny folo ny resaka
fanatanjahantena ao amin'ny amin'ny velera fahatelo amby folo iny tsy fanaovana zanakalafa ny faritry ka omena fotodrafitrasa mendrika ny any amin'ny faritany ka ataoko fa lahara-pahamena zany zay no anisan'ny fidiarako ny filoham-pirenena io ko mbola tsy nisy filoham-pirenena latsaka teto ka nampiditra ho lahara-pahamena ho any fanatanjahantena tsy kianja io ihany nefa BDP araka ny fivolazan'ny ministra iny BDP zavatra atrangany fitonjam-panjakana mikasika ny fotodrasa mahakasika ny fanatanjahantena fa baolina kitra moa resakitsika eto dia tombony ray lehibe ho an'ny fédération ny fananana kianja fananana kianja misy ny DTN nao hoe directeur technique national inona mba zavatra nataon'izany DTN zany amintsika mitendry hatramin'izay anany tokony naroatra an'izay ny DTN ny itety ny faritra anangana académie de football anangana ny filoham-pirenena anangana ny fitondram-panjakana ilay académie de football fa tsy ampy eo raha natadidy ao tsika ny académie ny antsika rery any hatramin'izao no natafavoaka mpilalao nandehana amin'ny équipe nationale misy 3 angamba izy ireo sa 2 ka ny tiako tenenina mantsy rehefa vita le kianja mba misy ataontsika hoe fanapahan-kevitra mifandraiky amin'ilay izy mba misy fampivondronana fampihofanana fitezahina an'ireo kilonga satria tsika koa tsy maintsy manomana ny dimbony reto bare Madagasikara io satria fantatro tsara fa amin'ny 3 sy 4 arivo 2 sy 7 sy anina angamba sisa no taraiky amin'ireo zay ny nanovako antsoany DTN raha mbola ho eo le DTN raha mbola ho eo le DTN fa ifananana kianja eo no ahafahana manao karaza fananganana fananganana ivotoerana ho an'ny mpity baolina kitra rehetra any amin'ny faritany any amin'ny faritany BDP mahay an'io baolina kitra eo dia reny tonga eto Antananarivo eto reo raha nareo mijery ny zoeran'ny kinapy za izy eo koa olona avy any amin'ny province daholo anie zany ny ankabeazany donc fametrahana ny kianja any amin'ny faritra dia ahafana manangana ivotoerana anankiray hitaizana ny tanora ampiakatra ny niveau teknika an'zareo koa zany hoe manana kianja manara-penitra zay isorana ny filoham-pirenena misy olona miresaka hoe tsy afaka tsaraina ve le efa misy any amin'ny faritra fa tsy maintsy manangana fotodrafitrasa vaovao Don Marius anisan'izany ohatra ny any Mahajanga zao ny stadium Zendravana dia ohatra ny tsy nikitihana tsony mandraka kehitra io inona no mety ho azonao anazavana an'izany stadium angamba Ravana non stadium ohatra mbola ny Rabe Mananjara fa lalako azy mbola ao fa fa zao fotsiny le izy matoa Ravana dia tsy maintsy zavatra vaovao ny hitsangany ao fo ny filoham-pirenena zay hoe zay zavatra nampanantenaiko tsy maintsy tanteraiko donc manantena zavatra tsara atsika matao ny Ravana le zavatra teo ary izy io ve ataoko hoe kianja synthétique mihitsy sa ohatrohatrany ahoana raha mba azonao ambara kely ilay kianja manara-penitra io synthétique le izy ka kianja le ohatrany ahoana le semi sa le sao le bozaka semi manko misy bozaka misy synthétique fa izy fa lalako azy ohatrany eny amin'ny kianja votovorona zay no mba tiako antanina kely satria tsara fantatry ny olona ihany ahoana ny mahakasika ny ataontsika hoe kianja ny barean'ny Madagasikara zany hoe etsy amin'ny Mahamasina anatintsika mifampiresaka zao ao anatin'ny fanamboarana fantaniko voalohany ho vita aloha ve sa tsy ho vita amin'ny vanim-potoana izay nampanantenanareo ny amitana azy io nampanantenan'ny fitondratsy hoe nareo moa zany fa ny fitondrany fa mahatako hoe nareo satria ianao nge ao anaty ministera bararotina ihany koa fahatongavanao eto satria sa ialokaloka amin'ny coronavirus dia tsotratra le izy zay ny le lazakanao teo ary le izy oentinana politika ihany fifarana izy ty zaika tsy maintsy amambarika zay le izy ka le izy Gasikara zao hoe averiko foana le izy le teny filoham-pirenena hoe ny zavatra nampanantenaiko tsy maintsy tantereko vita io vita fa fatako za mahita mitsikilo an'io zavatra atao zareo hitako ny dossier za mahalala ny dossier io ho avy ny gazon avy any no tonga ao ovina le ho vita zay ny tiako tenina tsy ho tapitra ihany le mandamo any sa hoe ahoana mba raha nijery ianao ny fitsidina nataon'ireo avy ao amin'ny tompona andraikitry ny fotodrafitrasa avy ao amin'ny présidence izay
dia efa 7 isan-jaton'le iny izao le fototra sy ny iny ane tena iny tena enjany eo fa raha mandalo eo ianao zao fotoan'izao fa mahita fa misy fiovana izy io vita io ka le makasika an'le vola indray 270 milliards vola zany a raha ny fantatra atao hoe avy amin'ny volan'ny fanjakana madidio tena vola avaiza ahoana mampiteraka misy apahany amin'ny FIFA hoany io fa afenipelina fa anina ndao tsika hitondra mangarahara androany automarisy raha FIFA tsy anaiky hiara-iasa ny fanjakana zany raha resaka arabola FIFA raha ampiasa vola tonga dia amin'ny fédération efa ty moa ny ataon'ny fédération ny ao koa zay efa ritra daholo saritra amin'ny FIFA zay manana vinanasa hanangana kianja 54 pays angamba izay aty Afrika ananganana kianja moderne atsangany FIFA fa io tsisy idiran'ny FIFA io mamasiny ary tsisy volan'ny FIFA miala amin'io fa volan'ny FIFA dia tsy maintsy any amin'ny fédération io nananganana an'io Carillon io ny centre de formation Carillon io tsy nisy nahariary nandeha tany amin'ny ministère ianao fa tonga dia ny FIFA atao ny fédération natao no nanatateraka ny asa atao donc raha misy fampiasam-bola atao amin'ny FIFA tsy misy mandeha ny fanjakana zany FIFA saro-piaro amin'io saro-piaro amin'io FIFA ny farany mba tiako resahana kely raha manana ny vaovao ianao mino va tokony ananao masirasira ministère anao le makasika an'ilay ambanin'ny gradin teo aloha maro ny ataontsika hoe taranja nampiasa an'le toerana nanaovana tojo nanaovana tsena sy maro hafa sy miteraka resabe am'izao fotoan'izao hoe mbola hotazominy reny fédération na reny club na sy ny tary reny ve lay ambanin'ny gradin manaovana atao hoe fanazarantena sy maro hafa ny resaka tsena ihany koa manao ahoana satria ohatrany to misy hoe serasera kamakama hony le izy ararotana kely fa tokavanao tena efa mamara antsika aza matahotra ianao tsenesaky ny lalaka misy ahoana fa le ao ambany gradin ka ambany gradin misy an'le tsena misy tojoa sy ny tarany reny manangana foto-drasy manara-penitra atsika zao ao anatin'io stade io ny fahalalako azy dia isy brao ao isy salle de musculation ao ho an'ny piti fanatanjahantena zany misy salle de réunion ao raha ny fahalalako azy koa mbola misy trano fanaovana misy eo verany mpilalao ao na ny bare zany mety afaka mijanonao dia misy boutique io tsy hoe boutique hivarotra friperie na ohatran'izany zay le tiako antanina mantsy fa hivarotra karazana reny fitaovana ilaina amin'ny fanatanjahantena indrindra resaka maillot tsika ne mahita zao fa lasa ny sono sy ny mpanao business mivelona amin'le ezaka vitany bare fa io sosikevitra ihany na tsipoko eto ny resaka maillot rehefa vita fanarana hoe iza no ho alainy bare amin'le resaka équipementier dia atao karazany telo izy io misy maillot vrai maillot zany ho an'ny mpilalao dia misy ny maillot natokana ho an'ny publika le izy ny tarifa ohatra na ny mpilalao ianao ny mijery ny any ivelany ny maillot ny équipe de France zany 150 € ohatran'izany fa tsika moa tsy atakatra an'izany ohatra hoe na ny joueur ataontsika hoe 50 € ohatran'izany dia misy ny maillot eo amin'ny tenantenany tsara sy ny tena tsara sy ny ho an'ny fanina zany le hoe réplique io maillot réplique io zany le namidy tena amin'ny iny izy teo centre commercial reny tena amin'ny tsy haiko zay nisy centre commercial iny zay olona hoe manamanam-bola zany mividy an'ireny fa misy kosa natokana ho an'ny fanina io natokana ho an'ny fanina mora tokony ho takatry ny rehetra fa tsy manao sérigraphie ihany dia ohatra hoe 6 € 5 € ohatran'izany mba hialana amin'ity varotra amin'ny sisiny io ny mahatonga rongatra io varotra amin'ny sisiny io no tsy fisiny zay fanjaisana ndraikitra ny avao amin'ny fédération zay misy ny responsable marketing hoe ao teo dia tokony anjaran'ny responsable marketing no sarotiny amin'izay ohatran'ny pirate io
misy ny brigade piratena CD pirate misahiny natranga ministère tokony isan'izay koa ny ao amin'ny fédération mba hatsangana zay mba vola hiditra ao an'ny fédération any anana zao tsika tamin'ny lalaony aonany Baresy Luxembourg le DN le Luxembourg misy fivarotana maillot ambina maillot tamin'ny CAN zay tara vita kanina voavoaka izy azy de rena anisany amidy any fahalalako azy de nitombony zany vidy maillot zany tonga de ho an'ny mpilalao daholo eny ary tapitra ny fandaratsika otomandrisy andrianaina hitanao fa re miaraka amintsika ihany koa mandeha ny fotoana mafinaritra ny fiarana ary tsy mamona aminaina raha sitraka ao omeko ampampitoana faranao anomezana afatra na famitianana ho an'ireo mpanaraka ny fandaratsika na mety ny zavatra tiana ho ampitaina kanefa tsy napetrako tamin'ny alalan'ny fanontaniana nandritran'izao fandaratsika izao tompoka na fa presque voapetraka daholo izy to na Madagasikara fa ny afatra angamba ho atsika baka finikitra dia aoka tsika tsy hipetraka amin'ny toeran'ny mpanazatra aoka tsika tsy hipetraka eo amin'ny toerany ino izy to mpilalao fa nitakina amintsika ho sarotiny kosa tsika amin'ny fangararana ao amin'ny fédération satria zotsika zany hoe taky le mangarahara zay iny ary makasirika anao odao Marius andrianaina izy moa dia mpamakafaka ny fanatanjahantena anisan'ny mpakafy akaiky ihany koa ny barian'ny Madagasikara nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour tamin'ity sabotsialy ity tompoko misaotranao nazo tompoko indray za ty misaotranao na Madagasikara andray Madagasikara nanasa ny tenanay fa ny zavatra ohatran'izao anisany ihany koa ianao ny miteny hoe ny resaka fananganana ivitoerana ohatran'izany mampiakatra ny avy teknika ny fa zavatra ohatsika zao anisany fanampiana lehibe ho an'ity kitra malagasy mampalala ny zava-misy momba ny kitra malagasy zay no anolorako fitaovana mba tondra anjara biriky ho an'ny kitra malagasy ny tenatsika iny ary mba meko ensatsika kely ianao zay tonga tamikatratsaiko ato fotsiny raha tena raikitsatoko moa ty ataontsika hoe fandavana ny FMF ty mety ho candidat filoha an'izany fédération zany odao Marius andrianaina ensatsia makasiraka tompoko sorantsika rehetra tena tokantrano nanaraka ny fandarana trano farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary mampanantena ny tsara trano anareo ny Real TV Madagasikara firmato Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium.